Dia miarahaba rehetra indray amin'ny alalan'ity vidy masy ity androany. Androany dia ny fanasana borosy sy sponge no asehoko anareo. Aza manay fa averiko aseho anareo daholo rehetra zavatra rehetra rehetra rehefa avy eo. Fa satria moa zany fety ny andro dia betsabetsaka ny make-up atao dia ilaina tokoa ny fanadiovana an'ireny zavatra rehetra izay ampiasainao ireny dia raha vonona ianao dia andao avy hatrany ary. Ny zavatra ilaina voalohany dia zavatra sahala amin'ity misy kinifinifiny ity vita amin'ny silicone, atao amin'ny wish ny vidanako ny anahy fa rehefa azo anasana borosy dia mety daholo. Tiako ity satria afaka apetaka amina surface sahala amitony. Ny faharoa dia savony nosy na savony inona dia mety daholo. Ity savony ity tamin'ny hotely izay nipetrahanay nivatananay taloha dia tehiriziko fotsiny fa tsy sasako amin'ny tarehy fa anasako borosy. Dia ny fahatelo farany servieta amaininao an'ilay borosy rehefa avy eo. Atomboka ao amin'ny fanangonana rano matimaty ilay izy amin'izay ianao tsy mandany rano. Dia eto moa zany borosy fohy indrindra ananako aloha ny atombohako anazy dia alaiko ny borosy dia asiko savony dia sasaiko eo amin'ilay silicone. Asiko savony dia sasaiko eo amin'ilay silicone. Ilay silicone io zany no tena manampy be indrindra amin'ny fanasanao ny borosinao. Dia matetika raha borosy fampiasako isan'andro dia tsy maintsy sasana indroa na intelo vao madio ilay izy dia izao zany izay ampadio anazy kokoa. Asiana savony betsaka atao eo amin'ilay silicone misy nifinifiny iny dia izay vao kobanina satria ny tanjontsika eto dia ananantsika borosy madio mazava ho azy. Dia rehefa afa-po tsara ianao dia kobanina amin'ny rano madio ilay izy dia avy eo fiazina amin'ny tanana dia aifika. Eo anao ilay manome an'ilay effet aifika iny zany no mamerina anazy indray amin'ny forme tokony ho izy rehefa avy eo. Dia hitantsika eto fa madio tsara ny borosintsika. Dia mba hampahaingana ny zavatra tokony atao dia mangala borosy mitovitovy angeza sy mitovitovy halava ampiarahanao sasana. Asehoko anao ny fanaovana azy rehefa avy eo fa izay atao mba tsy handaniana fotoana be amin'ny borosy tsirairay izany. Eto izao borosy blush brush sy contouring brush sy powder brush no ampiasaiko. Dia miaraka lemako ilay izy miaraka asiko savony dia miaraka sasako eo amin'ilay nifinifiny sahala amin'izao. Dia manomboka eto dia ohatran'ilay fanasana lamba ireny mihitsy ny anaovako anazy izany hoe asiko savony daholo aloha dia izay vao miaraka kobaniko daholo amin'izay tsy mandany rano sy mandany fotoana be.
dia tsaroy foana ity, tadidio foana ity zavatra lazaiko ity rehefa manakobana anazy ianao dia atao mitsongolika manaraka an'ilay rano ilay borosy fa tsy atao miakatra mijery an'ilay rano izany satria ny antony tsy tianao ho azon'ny lakaoly mihitsy tsy tianao ho azon'ny rano mihitsy ilay lakaoly izay mitazona an'ilay borosy ilay volombolon'ny borosy iny izany, dia tsy maintsy atao mitsongolika izy mba anasana anazy anakobanana anazy izany. Dia avy eo mazava ho azy fiazina ilay izy dia aifika salamilay natondroko teo aloha ihany mba hampiverina an'ilay formany. Fa tadidio foana izay tsy mahazo atao miatrika ny rano ny borosy fa atao mitsongolika. Dia ny zavatra afa tiako ampianarina anareo koa izao foana, tsy hoe izao moa izany fa fadio dia fadio ny mametraka borosy anatin'ny rano miangona. Izany hoe aza alona anaty rano miangona mihitsy ny borosy fa tena manimba anazy tanteraka izay. Mitresaka ilay tahony iny rehefa tratra ny rano ilay izy dia mazava ho azy rehefa tratra ny rano ilay lakaoly dia miala daholo ilay volon'ilay borosy izay iny no ilainao ampiasaina make-up mazava ho azy. Dia izay zany aza fadio ny mametraka borosy anaty rano miangona, izany hoe aza alona ny borosinao.
Dia ny ataoko manaraka eto zany manadio an'ilay mangirangirana kely amin'ilay borosy iny satria hitanareo ireny misy ohatran'ny dia-tanana be dia be ilay izy dia ohatran'ny mbola maloto. Dia fafako amin'ny servieta fotsiny tsotra fotsiny ilay izy dia miverina ohatran'ny vaovao daholo ny borosinao sady madio ny mangirangirana mamirapiratra. Dia ny asehoko anareo manaraka dia ny fomba fanasako ny spongeko. Mbola misy ambony any anatin'ny trousse maquillage any fa ireto aloha no sasantsika androany. Efa madio ny sasany amin'ireto mila fansasany mbola mila averina sasaina. Dia toy ny teo aloha ihany ilay savony fanasana tarehy iny ihany no ampiasaiko. Tiako marina fa tsy mampiasa io savony io mihitsy amin'ny tarehako fa borosy sy sponge ihany no ampiasaiko amin'izy io. Dia imbetsambetsaka mihitsy ako manisy savony an'izy ireto mba hampadio tsara anazy. Misy ny olona mampiasa an'ilay savony fanasana vilia ireny manasa anazy fa hitako mihitsy hoe ity savony mivaingana ity no haingana kokoa sy mampadio kokoa an'ilay sponge noho ireny savony likida ireny. Fa samy manana ny tiany moa izany ny olona. Fa izay no ataoko eto manisy savony fandroana sa fanotelony koa ity. Dia avy eo miaraka kobaniko dia amainiko sahala amin'ny manasa sponge rehetra ihany. Dia izay indray ny androandro zareo misaotra betsaka anareo nanaraka ny horonan-tsary hatramin'ny farany dia raha ohatra ka mbola tsy vitanao zany dia mangataka anao mba hisabonena hisubscribe amin'ny chaîne mahay maimpoana ilay izy. Dia arao ihany koa any amin'ny tambazotra serasera rehetra any rehefa tsy eto amin'ny YouTube dia any foana. Dia efa hifarana moa zany ny vidy masintsika fa dia isaorako be dia be nareo naharaka ireo vidy masy ireo rehetra hatramin'ny farany. Zay fa dia veloma daholo dia manaraka indray.